apetraka eo tongotra Jesosy ny enta mavesatra. Eo amin'ny Jesosy irery no azoko antoka mandrakizay. Jesosy irery no azoko izarana an'izany. Sy ny olona rehetra ny azoko izarana ny ati-tsaiko sy ny enta mavesatra. Jesosy no namako akaiky indrindra. Apetraka eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy ny enta mavesatra. Mandohalika eo fa mitsangana eo kosa tsy mitondra ny entana intsony. Eo no andraisako ny fiadanan'i Jesosy satria ten'Andriamanitra miteny hoe fiadanako no omeko anareo. Izany no avelan'i Jesosy ho antsika. Dia mampahery anao izany androany amin'ny zavatra rehetra lalovanao, amin'ny zavatra rehetra iainanao. Rehefa miady ny sainao dia mandoalia apetrao tena hoe avela iny sakatao mavesatra be entinao iny ati-tsaina mavesatra be aminao io dia tena minoa mihitsy ary vavaka ampinoana hoe apetrako ity enta mavesatra ity Jesosy fa ianao no efa mitondra izany teo amin'ny hazo fijaliana, ianao no miara mitondra izany amiko. Dia apetrao eo amin'ny Jesosy izany hoe reto Jesosy, atanisao eo amin'ny Jesosy. Aza misy avela mihitsy fa tanisao en détail amin'ny Jesosy no mahazo anao. Dia mandehana raiso ilay fiadanan'i Jesosy. Dia mandehana tsangana amin'ny anaran'i Jesosy ampinoana. Dia izao vao manomboka miady saina ianao, vao manomboka miasa saina tady hiverina indray an'ilay entanao mavesatra teo, dia ambarao hoe efa eo an-tanan'i Jesosy ny situation iny, efa eo an-tanan'i Jesosy ny fiainako, efa miasa Jesosy amin'izao fotoana izao. Proclameo mihitsy, déclareo mihitsy fa efa miasa Jesosy amin'izao fotoana izao, efa eo an-tanan'i Jesosy ny situation iny. Jesosy no miasa ho ahy. Ny anjarako dia mivavaka, ny anjarako dia ny mangina, manao izay azoko atao, izay hitarihan'i Jesosy izay fantatro fa tian'i Jesosy ataoko. Fantatro Jesosy izay mahasoa antsika dia ambarao hoe efa napetrako aminao Jesosy io zavatra io, ianao no mis'occupe an'io, ianao no mandray andraikitra an'io. Dia izao mila vonona ianao, mila vonona izaho ny amin'izay mety hitranga rehetra fa ataon'i Jesosy amin'ny fanaovana azy io. Hain'i Jesosy ny manao an'io na dia zavatra situation tena hoe sarotra aza hoe tsy hitanao intsony izay atao, fa hain'i Jesosy mamana io. Voninahitra ho an'i Jesosy fa efa niainako izany zavatra izany tena hoe tapidalaka le tsy haiko hoe ahoana solution, fa tena hitan'i Jesosy foana solution. Efa mila manaiky fotsiny tsika io Jesosy araiso an-tanana io, ianao no mikarakara an'io fa sady mivavaka mangataka ny fitarihanao Jesosy. Dia tsarovy koa ilay tenin'Andriamanitra manao hoe miara-miasa ny zavatra rehetra azoza tian'Andriamanitra. Rehefa mino ianao fa tena hoe efa napetraka ao amin'ny Jesosy ny enta mavesatra ao, efa natolotra ao an' Jesosy koa ny fiainanao manontolo, manamasina ny tenanao ianao, tena hoe atokanao an' Jesosy, mino fa tena mahasoa anao izay rehetra ataon'i Jesosy eo. Na tsy azonao aza dia ekeo miomana fa hain'i Jesosy manao mamana io amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Ekeo fotsiny hoe izay zavatra mety hitranga eo, ekeo hoe mivonoana ny fonao ny sainao ny fananao, fa hain'i Jesosy manao mamana io situation anao io. Tsarovy hoe ny zavatra rehetra miara-miasa asoza tian'Andriamanitra dia asoa anao izany. Amen. Lazao ambarao fa ataovy izay sitraponao Jesosy tsy handeha amin'ny herin'ny tenako intsony tsy handeha amin'ny herin'ny tenako tsy handeha mihitsy raha tsy tarihanao Jesosy. Tsy ny herin'ny tenako Jesosy ny andehanako fa handeha mbola nonidiako Jesosy fa velako ianao Jesosy tena handray ny tanana ny fiainako, mamelanao fa namasina hialo lalana amin'ny décision rehetra tokony ho raisiko
na ny fanapa-kevitra kely indrindra amin'ny fiainako na lehibe indrindra amin'ny fiainako mahazo toerana malalaka fanamasina hiasa efa napetrako aminao ny enta mavesatra efa napetrako aminao ny fitokisako rehetra ianao nefa nametrahako izany dia tsy tondra izany fa velako izany fiadananao no raisiko andeha ka tsy horeraka hiazakazaka fa tsy ho sasatra satria miandry anao, miandry ny fikarakarana, miandry ny herinao, manantenanao, matoky anao hatramin'ny farany, mankahery anao aza vavy zanadahy raiso fiadanan' Jesosy fefeon-tanan' Jesosy ny fiainanao mahereza indrindra ka in Jesosy ianao. Amen.